eo tongotrao. Herinandro fahadimitsika izao, tonga eo amin'ny fotoanany zazakely indray. Efa avy aloha ny zazakely, efa vonona iainana lesona ve ny zazakely? Ao ary maka toerana dia iaino lesontsika izao. Fa alohan'izany dia mila mahalala fomba mifampirahaba. Andao ary isa 2 3 arabanenao salama ve, manaona akory re, arabanenao salama ve, faly mahita anse. Eny ary andao hivavaka, akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, vavaka isika. Jesosy malalo, amerina lesona indray izahay. Ampio izahay mba hoendry foana, tsy tabataba, tsy tomanimaniny, fa ahita dity lesona. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka. Amen. Manderaka izy izany fotoana izany efa lesona fahadimy antsika izao efa lava be izay lesona, be dia be izay lesona hitantsika izay. Fa andeha hiaino tantara vaovao indray tsika. Tantara mahafinaritra be ange tantara mahafinaritra be. Dao ary lesona fahadimy, sakafo atoandron'ny zazalakely iray. Sakafo atoandron'ny zazalakely iray. Ny tsy anjery efa etsika ao miara-mamerina ary isa 2 3. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Averina. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Andinga raha tsika ny tantara efa ny tantara efa hentsika nety Jesosy rakizy te tia mampianatra. Tamin'ity indray mandeha ity dia teo amoron-drano Jesosy sy ny vahoaka be dia be no niaino an Jesosy. Ino nisy zazalakely anankiray koa, izy koa ange mba te hiaino an Jesosy. Tsara izao ny toerana. Eto akaikin'ireto olona nipetraka ao izy, mitondra harona kely izy. Inona ary ny ao anatin'ny harona io? Io izy fa miaino. Inona ary izany lazain'i Jesosy izany? Manasitrana araka izy Jesosy. Misy olona tsy mahita dia ataony mahiratra ny masony. Misy olona marary dia tsaboin' Jesosy tranon' Jesosy. Atoandro ny andro. Dia hianarany zavatra niseho. Ozy izy Jesosy tamin'ny mpianany. Ataondro be ny andro fa andana hitadavo sakafo ireo olona ireo. Omeo sakafo izy fa noana. Jesosy aiza no ahitana sakafo? Be dia be nge ny olona tsy manam-bola tsika. Misy zazalahy ao nanana sakafo izy nge tao anatin'ilay harona nentina nge ny sakafo Dia naniraka Jesosy andana antanio ireo olona ireo Dia entina izy mpianatra Jesosy anankiray, hono ary tovolahy, any amin'izay any misy sakafo inona ny anatin'ny harona kely ny ao? Dia ozy ilay tovolahy manana sakafo fa anaty, fa tsy maninona ao omeko anao raha ohatra ilainao. Tena entin'ilay olona anankeny amin'i Jesosy rakizy ilay sakafo. Ny sakafo dia mofo dimy sy trondro 2. Tena omenan'i Jesosy ilay harona ny sakafo. Tamin'iry tovolahy kely ringa ozy izy nazahoana ihany ity dia niraisin'i Jesosy ilay harona. Nanontaniany ilay ankizilahy hoe foinao amenao anay ity sakafo ity? Ieno izy ilay tovolahy kely omeko iny. Niraisin'i Jesosy ilay sakafo tao anaty harona. Nivavaka Jesosy dia nizarain'i Jesosy na tamin'ny mpianatra. Tao tany harona be dia be, dia samy mitondra harona ny mpianatra. Be dia be, lasa be dia be nefa mofo dimy fotsiny. Na feno sobika
be dehibe dia nizaraina tamin'ny olona, nizaraina tamin'ny olona, nizaraina samy nahazo daholo ny olona, dia samy nihinana daholo ny olona, voky be ny olona, tsisy hinana tsony, tsisy hinana tsony. Dia nentina rakizy ny ambiny mofo, nentina nakany amin'i Jesosy. Ilay mofo 5 sy trondro anankiroa nahavoky olona be dehibe mbola nisy ambiny. Dia ilay tovolahy mbola nanana be dehibe koa tao anatin'ny arony fa ampy ny olona rehetra ilay sakafo. Rakizy, nomen'Andriamanitra fanomezana isika mba hatao iny ireny fanomezana ireny, mba hahafahantsika mikarakara ny hafa, mizara ho an'ny hafa, manome ny hafa ihany koa. Aoka isika ho tsara fanahy dia ho tia hizara izay fanomezana rehetra nomen'i Jesosy. Manana mofo ve tsika? Omeo ny namanao. Manana kilalao? Omeo kilalao koa ny namanao. Manana akanjo? Zarao omeo ny namanao satria izay no fanomezana tsara indrindra azon'i Jesosy natao antsika dia azontsika atao ho an'ny namantsika. Ilay sakafon'ilay tovolahy nomena ho an'ny rehetra, isika koa dia tokony hanome ho an'ny namana. Andao averintsika ary ny lesona. Lesona 5, sakafo atoandron'ilay zazalahy kely iray. Tsy anjery, aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Eny ary, nafinaritra ny lesona samy ho tsara fanahy isika rehetra. Andeha ary araka hivavaka indray dia hifanao veloma rehefa avy eo. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy malalo, misaotra anao zahay fa omenao fanomezana be dehibe. Ampio zahay mba hahizara izany ho fikarakarana ny namanay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Eny ary, andehantsika ary hifanao veloma indray satria mirava ny sekoly. Ao ary, 1, 2, 3. Mirava ny sekoly sabatanay izao, veloma veloma manaova ny soa, veloma veloma endre tsarako. Endre tsara ary amin'ny herindray tsika mihaona. Veloma tompoko. Mianatra eo tongotrao. Manahoana daholo indray zazaboto namako e. Manahoana koa ny ankizy rehetra namako daholo ianareo. Faly indray tonga atao tokantranonareo amin'izao sabata izao mba hitondra tantara mahafinaritra be indray. Dia anakambana ny tanana indray isika, misaotra an'Andriamanitra, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Iara hivavaka isika. Jesosy misaotra anao indray izay fa tafaraka ato anatin'ity fandaharana ity izay natokana ho anay zazaboto, dia misy koa ho an'ny ankizy sy ny zazamonono. Misaotra anao zahay fa tia anay ianao dia mikarakara anay mandrakariva. Raha ihany teninao zahay dia mangataka fahendrena Jesosy mba tsy ho adininay ny zavatra izay renay eto, fa hanaovanay fampiarana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nandalo fizahan-toetra. Izay ny lohateny tantara ho arahantsika rehefa avy eo. Nandalo fizahan-toetra. Ny teny natao ho tadidiana, atao tsy anjery dia voasoratra ao amin'ny Isaia 7:5-5. Isaia 7:5-5. Mivaky toy izao hoe: fadio ny ratsy ary fidio ny tsara. Averiko tsara? Ino tsara ange? Fadio ny ratsy ary fidio ny tsara. Azonareo ilay izy? Andao ary araka merina isika manisa 3 aloha. 1, 2, 3. Fadio ny ratsy ary fidio ny tsara.
Bravo! Engany mba hisafidy tsara sika rakizy fadiana ny ratsy hoy ny tenin'Andriamanitra dia fidiana kosa ny tsara. Misy tantara mahafinaritra be andraisantsika lesona indray ary ao tsara nge dia ho zaza endrim-pakatoa avokoa isika rehetra. Eny ary e! Trovanako izany Daniela sy ny namany sady nalahelo mafy. Babin'ny mpanjakan'ny Babilôna natao hoe Nebokadnezara mantsy izy ireo. Nentin'ilay mpanjaka tany an-dapany i Daniela sy ny namany mba hampianarina zavatra be dia be. Rehefa avy nandro izy ireo sady nisolo-akanjo vaovao dia niantso an'i Beltsazara mpanompon'ny mpanjaka nanao hoe vonona ny sakafo. Niditra tao an-trano fisakafoanana i Daniela sy ny namany. Rakotra sakafo tsara tarehy sady mafilotra ny latabatra kanefa ny fampijery Daniela sy ny namany sady nalahelo tarehy. Tsy ireo karazan-tsakafo nolazain'Andriamanitra fa tokony hohanina no hitany teo ambonin'ny latabatra. Dia hoy Daniela tamin'ny Melizara, ho ve azoko sy reto namako reto atao ny mihinana izay sakafo efa fihinanay hatramin'izay dia izay nasain'Andriamanitra hohaninay? Tian'i Daniela i Melizara saingy tsy noheveriny ho tsara ny hevitra narosony Daniela dia hoy izy, ny mpanjaka anie no mandidy anareo hihinana sakafo fihinana sy divay fisotro e. Ka raha mahino sady marary eo ianareo dia horohan'ny mpanjaka ka tsy ahazo manao asako intsony. Nieritreritra izany Daniela ka nilaza hoe zaho toetra ao anatin'ny afoloany zahay. Sakafo tsotra ihany omena hohaninay dia voankazo sy legioma ary voamaina. Dia omeo rano kosa izahay hosotroinay fa tsy divay. Dia jereo hoe hanao ahoana izahay afaka 10 andro? Nanaiky Melizara ka dia namelan'i Daniela sy ny namany hihinana ny sakafo izay sain'Andriamanitra hohaniny. Nandritra 10 andro izy ireo no nanao an'izany fanandramana izany. Rehefa tapitra ary ny 10 andro ny fahanarana dia hita fa salama tsara sady matanjaka Daniela sy ny namany. Tena salama izy ireo mihoatra tamin'ireo babo hafa izay nihinana avy tamin'ny anjara hanin'ny mpanjaka. Fantatry Melizara izao fa nanao safidy tsara tokoa i Daniela sy ny namany ka dia navela ny hinana hatramin'ny sakafo efa nahazatra azy izy efatra amin'ny rahalahy. Mianatra eo an-tongotrao. Miaraba ny tanora zandra indray. Fotoana indray izao izay ahafahantsika mamerina sy mamitana izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Lesona 5 no nianarantsika ihany koa ary nanana lohateny nafinaritra izay nianarantsika dia ny hoe mino dia toy ny mahita. Ny hoe mino dia toy ny mahita. Andeha raha antsika mamerina ary tsy anjery izay hitantsika tao amin'ny Jaona 2:7-20. Jaona 2:7-20. Iarahantsika ndahoary. Ary hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, fa sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Izay ny tsy anjerintsika. Inona indray ary ny zavatra hitantsika? Asa raha tsaroanareo fa tamin'ny herinandro isika dia nahita fa ireo mpianatra roalahy izay nisehoan'i Jesosy dia niverina avy hatrany tamin'iny alina iny namonjy ireo namany. Dia nifampitantara teo ny tantarany samy izay nisehoany tamin'i Jesosy taminy. Nazavain'izy ireo ny fampianarana nataon'i Jesosy, ny fampatsiahivana nataon'i Jesosy tao amin'ny soratra masina. Ary nanomboka nientanentana sy faly tokoa zareo tamin'izay fotoan'izay fa tena velona tokoa Jesosy. Teo avokoa ny mpianatra rehetra fa nisy mpianatra anankiray kosa izay tsy tao dia i Tomasy izany.
tao anatin'izay somebiseby ny hafaliana sy ny fahatsapahana izay indray ny fahaveloman'i Jesosy dia indro Jesosy nijoro teo nivon'izy ireo. Gaga izy ireo fa Jesosy kosa niteny hoe fiadanana ho anareo. Fantany fa tena Jesosy ary naseho an' Jesosy azy ireo olatra izay nahazo azy. Mena sakafo Jesosy, tena fifaliana izay. Tamin'ny andro hafa rehefa niona tamin'ny Tomasy izy ireo dia nazavainy tamin'ny Tomasy ny zava-nisy. Nahagaga nefa fa tsy nety nino Tomasy satria tsy niona taminy. Za kosa aloha tsy nikasika, za tsy mino mihitsy raha tsy efa nitanako mihitsy no mikasika azy sy mahita nireo olatra, mikasika nireo olatra. Nitondra fisalasalana teo amin'ny Tomasy izany ary nitondra tsy fenoana. Fa tamin'ny andro anankiray kosa dia tonga Jesosy ary niresaka ny vantana tamin'ny Tomasy izy. Nampahafantariny an'i Tomasy ny zavatra notadiaviny ary teo Tomasy vao niankohaka, teo izy vao tena nino. Dia natonga nino tsy anjerintsika iny izay teniny Jesosy tamin'ny Tomasy hoe satria ianao nahita dia nino, fa sambatra izay tsy mahita nefa mino. Ny lesona nianarantsika tandritry ny herinandro zany dia nanampy antsika hatsapa foana fa tsy voatery hoe mahita itsika izay vao mino. Andriamanitra dia maneho antsika mandrakariva ny fitiavany sy ny famindram-pony. Maneho amintsika ny tenany mandrakariva izy amin'ny alalan'ny teniny. Na dia tsy hitantsika maso ary. I Jesosy tsy teo amin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy teto ambony tany isika. Azontsika atao ny mahatoky satria ny mino dia toy ny mahita. Azontsika atao ny mahatoky an'izany fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ka raha ohatra isika ka mifikitra amin'izany dia mitondra fitahiana ho antsika izany ary afaka hanavao, hanamboatra zavatra be da be eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Ny lesona nianarantsika izany dia nampahafantatra antsika fa maneho ny tenany amintsika Jesosy rehefa manompo azy eo anivon'ny fikambanany samy isika. Izany hoe ny fiainantsika izany dia tokony haneho ny fitiavan'i Jesosy mandrakariva amin'ny alalan'ny fiainantsika satria tsika mino an' Jesosy dia asehontsika amin'ny alalan'ny fiainantsika izany ary izany dia ampy ahitan'ny hafa ihany koa an' Jesosy ahatonga azy ino an' Jesosy ihany koa. Tiany tenin'Andriamanitra isika raha mba hanampy ny hafa ao anatin'izany finoana izany. Ilay afatra nampitaina moa dia manao hoe ny finoantsika ao amin'i Jesosy dia fijoroana ho vavolombelona ho an'ireo olona eo amin'ny manodidina antsika. Hanampy ny hafa isika raha asehontsika izany finoantsika izany. Raha asehontsika mitoetra antsika izany, fomba fitenitsika fa hoe matahotra an'Andriamanitra isika, olona mahatoky an'Andriamanitra isika dia hitondra fitahiana sy famonjena ho an'ny hafa koa izany. Izay ary ny lesona nianarantsika nandritry ny herinandro. Mino fa handray fanapahan-kevitra ianao eo amin'ny fiainanao mahakasika an'izany finoana an' Jesosy izany. Mirary soa antsika tsirairay amin'ny manaraka indray. Mianatra eo tongotrao. Ampifaliana mandrakariva ry mpiara-mianatra namana isany no ifankahitana indray amin'ity sabata ity. Ny fitahian'Andriamanitra, ny fahasoavana dia ho aminao hatrany hatrany. Miarahaba antsika rehetra mandritra ity sabata ity dia irina mba ho tsapanao ny fanatrihan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Andeha ary iaraka hivavaka isika raha hiditra zao amin'ny fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay no ity sabata fitsaharanay ity. Misaotra ihany koa no tombontsoa nomenao anay mbola hahafahanay miara-mianatra eto ankehitriny. Mamelany elokay satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao. Ary aoka kosa ny fanena masina mba hampitoerinao antemponay mba hahatonga anay hifandray tsy tapaka aminao. Ankehitriny dia iaraka hamerina, iaraka hianatra ny lesona sekoly sabata izay. Tompo, tomoera antemponay ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Ka izany fanahy izany no hampianatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka.
amen. Lesona fahadimy, fizarana faharoa amin'ny lohateny hoe ny firenena rehetra. Ny andinina tao tadina dia amin'ny salamo fahinina amby efapolo ka ny andininy fafolo manao hoe mitsahara. Ka aoko fantatra re fa izao no Andriamanitra, hisanatra amin'ny firenena samihafa aho, hisanatra amin'ny tany aho. Re mpiara-mianatra namana isany tamin'ny fialantsika mianatra tamin'ny lasana dia fantatsika tsara fa nisy fiemorana be teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ka nahatonga azy ireo nifidy mpanjaka. Fantatsika tsara fa lavo tao anatin'ny fahotana ihany keo ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Zao nefa zatra tiana ho tenenina amintsika, tsy fikasan'Andriamanitra velively ny ho tafalatsaka ao anatin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Tsy programan'Andriamanitra izany. Misy mantsy manana zany fieverana mamoehitra sy mampalahelo zany. Tsy tao anatin'ny fikasan'Andriamanitra velively ny alavo any Satana ihany keo any olombelona. Fa noho ny safidy, noho ny fikomina zay nataony no nalavo any Satana, ary noho ny fienoana ny fiainan'Andriamanitra no nalavo ny olombelona ihany keo. Mahafinaritra nefa na izany aza, Andriamanitra dia mitady fomba mandrakariva amonjena anao. Andeha ry hojerevantsika ny lesona zay rahantsika mianatra amin'ity androany ity. Resahantsika indray ny amin'ilay fitsipika napetrak'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ho resantsika ny amin'ny Daniela toko faharoa sy ny Daniela toko fafito. Ho resantsika indray ilay mikasika ny amin'ny tany sy ny ranomasina, inona ny ambarazany amin'ny faminaniana. Ary ho resantsika amin'ny farany hoe tsy maintsy maminany indray ianao. Ilay didy voalohany indrindra. Fantatsika tsara fa ny sahidina no sekoly ny anaran'ireo razambitsika voalohany. Tao no nahazoan'izy ireo nanitatra ny fahalalany tsy nisy farany momba an'Andriamanitra sy ny zavaboary. Tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny Adama sy Eva atao amin'ny sahidina, fa tena mpianany mihitsy izy ka nandray ny lesona avy amin'izany fahendrena tsy hita lany men'Andriamanitra azy izany. Tao anatin'izany toe-javatra izany no nanomezan'Andriamanitra azy ireo ilay fandaminana, ilay didy voalohany. Ao amin'ny Genesis toko faharoa ka manomboka eo amin'ny andininy fahasivy. Ary nampaniriany Jehovahandriamanitra tamin'ny teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mate izaha sady tsara ho fihinana, ary ny hazo naina teo afovoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Eo ny andininy fahinana ambin'ny folo. Ary Jehova Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro zay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ry mpiara-mianatra namana isany, io no nandidina voalohany, didy voalohany nandrarana ny olombelona raha nivoaka teo am-pelantanan'Andriamanitra isika olombelona. Dia ny tsy fihinanana ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa nahoana? Inona no antony? Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra mahalala ny hevitra hiverana antsika. Ny fikasan'Andriamanitra dia zao fotsiny antsotra, ny ampianatra zava-dalan'ny olona ao anatin' izany toerana kanto izany. Saingy indrisy ny ala no dikain'ireo razambetsika izany ka tafiditra ny fahotana. Any ka taty aoriana dia nangataka mpanjaka ny Israely. Niala tamin'Andriamanitra izy, kanefa dia nasehon'Andriamanitra azy ihany kosa ny vokatra ny toe-javatra izany. Nampafantary reto vahoakany fa haharitra hatramin'ny andro farany ny fanapahan-kevitra niraisin'izy ireo, tsy ho ambany fahefan'ilay tompo mpitantana azy.
ry mpiara-mianatra namana tamin'ity herinandro ity de nanampy atsika ny bokon'ny Daniela mba ahitantsika zany fitantanana naseho an'Andriamanitra zany, ny fifampidimbiasan'ireo fanjakanareo, ary nahitantsika ihany kio ny tsy fambiazana noho ny tsy fankatoavana noho ny fandavana tsy akatò an'Andriamanitra. Zay ny didy voalohany. Ny didy voalohany zany de hoe aza inananareo. Ry mpiara-midinika namana, babo ny vahoakan'Andriamanitra. Ary nandritra ny fahababoana tao Babilôna ao amin'ny Daniela toko 4. De ny mpaminany Daniela no nampiasain'Andriamanitra aneho indray amin'ny taranak'olombelona ny amin'ireo karazana fanjakana zay mifandimby teto amin'ity tany ity. Ka nahitana fa tsy mahaleo tena intsony ny vahoakan'Andriamanitra satria nizaka ny vokatry ny safidy zay nataon'izy ireo. Ao amin'ny Daniela toko 2 no ahitantsika tantara. Ny Daniela toko 2 ahitantsika ny tantara zay nahitana ireo nofon'ny Nebokadnezara ka nahitana ireo fifandimbiasana fanjakana. Zao no voalaza le teny mantsy amin'ny 9:20 Daniela toko 2. Ianao ry mpanjaka nahita indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary zany de nijoro de lehibe sady mamirapiratra tsara nijoro teny an-trehanao ary ny tarehiny de natahotra. Tany sainy ao. Hoy izy hoe ny lohan'izany sary zany de volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny de volafotsy, ny gibony sy ny feny de varahina, ny ranjony de vy ary ny tongony de visy tanimanga. Nijery ianao ambara-panisy vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana, ary namily ilay sary teo amin'ny tongony visy tanimanga ka natorotoro azy. De niara torotoro ny visy ny tanimanga sy ny varahina sy ny volafotsy ny volamena ka tonga kofa teo mpamilona fahavaratra ary nipaony rivotra izy ka tsy nisy toerany, ary lay vato namely ny sary de tonga tenibohitra lehibe na feno ny tany rehetra. Ry mpiara-midinika namana, ny tantaran'ny Daniela toko 2 de toa manome tompo-maso momba ny tantarana zao tontolo zao hatramin'ny farany. Ary samy manaiky an'izany ny mpandinika maro samihafa. Zao nefa zatra nitranga taty amin'ny taon 1970 de nitombo be dehibe ny fandrosoan'ny olombelona teo amin'ny resaka teknôlôjia sy ny siansa. Ary samy falifaly, samy nanantena fa isy fanantenanany amin'ny ho avy. Ka amin'izay fotoana izay de samy nieritreritra ny rehetrarehetra manao hoe ho voavaly ny olana ny taranak'olombelona. Indrisa nefa fa rava ny ady lehibe voalohany zany nofinofy zany. Satria nahain'olona misy 200 tapitrisa no nafoy tamin'izany ady izany. Hoy ny voalazan'ny ty manam-pahaizana anankiray Dr Martin Luther King. Hoy izy hoe manana balafo manga mahay mikendry tsara isika, fa ny olona kosa very saina ary mampatahotra indrindra ny fitambaran'ireo. Ny mpiara-midinika namana, mpiara-mianatra, ny bokon'ny Daniela de faminaniana indray mitompo maso ny amomba ny tantaran'izao tontolo izao. Nahitanareo karazana metaly manomboka amin'ny sarobidy indrindra zay makany amin'izay tsotra indrindra, miendanja nakany ny volamena de ny volafotsy de ny varahina de ny vy ary ny fara tamin'ny tanimanga. Indrisy miaratsy ny tontolo misy antsika ankehitriny. Ary efa nampitandrina an'izany Jesosy, hoy izy hoe ary andre ady filazana ady ianareo ka mitandrema, aza matahotra fa tsy maintsy tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Misaoran'Andriamanitra isika efa nampafantarin'Andriamanitra antsika izany fizotry ny firenena rehetra izany. Ny Daniela toko 7
Manasanao mba handinika ny Daniela toko fafito. De somary nitovy tamin'ny nisy eo tamin'ny mpanjaka Babilôniana ihany nofy anankiray, fa kosa tamin'ny alalan'ny Daniela ilay Hébreo no nisehoany ilay fahitana amin'ny Daniela toko fafito. Mitovy ihany ilay hevitra, ilay zavatra nisy tranga teo amin'ny Nebokadnezara Daniela toko faharoa sy ilay naseho tamin'ny Daniela toko fafito. Fa saingy zao tsy sary olona kosa indray no nita Daniela, fa firenena nifandihy miakatra avy tao amin'ny ranomasina izay nisamboaravoara ny rivotra. Zao no voalaza Daniela toko fafito. Daniela toko fafito mahitantsika izany tantara zany amin'ny andehan'ny faharoa. Dia niteny Daniela ka na hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho, fa indreo ny rivotra efatra ilanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina, ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Zao ny voalaza amin'ny andin'ny fafito ambin'ny folo. Ireo biby efatra lehibe ireo izy dia mpanjaka efatra hitsangana avy amin'ny tany. Faminanina ny fomba fandinihana ny faminina efa fantatsika tsara, fa andininy anankiray azavain'ny andininy hafa ao amin'ny Baiboly ihany, tsy misy mifanohitra. Ny asehon'ny ady ny rivotra ny ranomasina samboaravaro amin'ny Daniela toko faharoa dia tsy inona akory fa maneho fikorontanana, fisavorotahana ady izany. Zany nambaro amin'ny Salamo 5:1-5:10. Isaia 7:1-7:10. Ny bokin'ny mpaminany Jeremia 9:7-7. Ahitantsika izany toe-javatra izany. Hitantsika teo zany fa ny fipotra avy amin'ny safotofoto ny firenena ilay fanjakana. Ry mpiara-mianatra namana isany, nitohy ny fitotonganana ny faharatsiana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Voalaza tsara amin'ny Daniela toko fafito sy ny 7, ilay biby dia niakatra avy tao amin'ny ranomasina. Raha mbola nitazana tena mora ny fisafotofoton'ny ady ny jentilisa Daniela, dia nanomboka niakatra tanety ireo biby ireo tonga teo amin'izay nisy azy izy. Zany hoe nanjary ny olana voaka piray firenena aminy koa ny olana jentilisa, satria ny antony nifidy aina tahaka ny jentilisa reto vahoakan'Andriamanitra zay tokony ho fahazavana amin'izao tontolo izao. Ampalahelo ny toe-javatra fa ny aina tao anatin'ny vanim-potoana tsy milamina ny vahoakan'Andriamanitra. Eto dia nisy sary anohitra mikasika ny hoe ny tany sy ny ranomasina ao amin'ny Baiboly. Amin'ny faminaniana dia manana ny dikany ny tany ary manana ny dikany ny ranomasina, zay mifanohitra tanteraka. Raha tandidina ny resahana, zany hoe raha ampitahaina ny tany sy ny ranomasina, ny tany dia mampiseho maneho amin'izao tontolo izao feno firindrana milamina zay tao maneho any Israely mihitsy izany. Fa ny ranomasina kosa dia maneho ny firenena jentilisa mampidoza feno korontana, feno zavatra mampidoza amin'ny tany. Ry mpiara-mianatra namana, ny tany dia maneho toerana milamina miorina amin'ny fitondran'Andriamanitra. Ny ranomasina kosa zany dia maneho ny fireharehana sy ny avinavon'ny olombelona. Zao no jerentsika amin'ny Apokalipsy 2:12. Apokalipsy 2:12 ka ny 5:10 sy ny manaraka. Apokalipsy 2:12 ka ny 5:10. Ary ilay menarana namoaka rano avy tamin'ny vavany toy ny rika, anaraka andravehivavy mba indaosiny rika izy. Nefa ny tany namonjy andravehivavy, fa ny vavany telona ka nitelina ny rika izay navoky ny dragona avy tamin'ny vavany. Hitantsika eo zany ny amin'ilay hoe ranomasina sy le hoe tany. Apokalipsy 3:10 ka ny 9:1. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka 10 sy loha 7, ary ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenana ratsy.
biby niakatra avy tamin'ny ranomasina niakatra avy amin'ny safotofotoana andiny farakimeny folo ary hitako fa indro nisy biby dia iray koa niakatra avy amin'ny tany ary nanatandroka roa tahaky ny andry zanak'ondry izy sady ny teny tahaky ny drakona le biby anankiray indray le fanjakana anankiray de niakatra avy amin'ny tany betsaka no nanao fandiniana an'izany faminaniana izany nampiasa rano ilay drakona anenjehana ilay vehivavy dikan'izany de zao nampiasa ady nampiasa fanenjehana nampiasa fikorontanana satana mba hanenjehana ilay vehivavy ny fiangonana izany ary hitatsika fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra hatrany an-trano satana ary zavatra nitranga nefa nandositra ilay vehivavy ilay fiangonana ka nandeha tany amin'ny tany anankiray zay ny voalaza amin'ny andininy voalaza amin'ny andininy 5:10 teo izy hoe andininy 6:10 nefa ny tany namonjy andraha vehivavy nisy tany anankiray zay namonjy ny fiangonana rehefa nanenjika ny fiangonana satana ary fandiniany rehetra de maneho tany anankiray tsy mbola nisy olona tanàna vaovao izy io ary voalaza aza tamin'izany fotoana zany fa ity mihitsy angamba no Israely vaovao ny tanàna ny Amerika tanàna ny États-Unis fantatsika tsara izany firenena izany de manaja mandrakariva ny fahalalahana ara-pivavahana ary zay natonga n'ilay fahitana manao hoe ny teny tahaky ny zanak'ondry ilay biby niakatra avy amin'ny tany kanefa indray androany de voalaza amin'ny andininy eo nefa ny teny tahaky ny drakona izy ry mpiara-mianatra namana indray androany ilay biby tahaky ny zanak'ondry de hiteny tahaky ny drakona zany hoe ntikiny hoe hiteny tahaky ny drakona anao zay fomba nataon'ilay drakona ka hanenjika ilay vehivavy hanenjika ny fiangonan'Andriamanitra tam'izay fotoana izay teraka tao amin'ity firenena tao amin'ity tany ity tao Amerika ny fiangonany sisa ny fiangonan'Andriamanitra tao amin'ny firenena io no nietsiketsehana rehetra nitorina ny afatra ny filazantsara manerana zao rehetrarehetra izao ary de nandroso aingana de aingana izany fietsehana izany ary zay natonga ny fahitana amin'ny apôstôly Jaona amin'ny apokalypsy 10 ka ny 9:12 manao hoe ary nisy nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminandray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro ry mpiara-midinika namana tsy maintsy maminandray na inona mety ho endriky ny fanenjehana maro samihafa natao tamin'ilay vehivavy na ilay fiangonana de nomena afatra ilay fiangonan'Andriamanitra tsy maintsy maminandray ianao tsy mitsahatra ny fitoriana ny filazantsara ary miaraka resy lahatra isika fa mandraka ankehitriny de toriana amin'ny feo mahery ny afatry ny anjely telo ary ny afatra antson'ilay anjely amin'ny apokalypsy 10 manao hoe miala aminy ianareo ryoloko mba tsy mbona anareo ho taminy ry mpiara-mianatra namana tsy ho an'ny olona vitsy anefa ny andefana zany afatra izany fa natanterahana ho an'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro izany inona ny zavatra nataon'ity anjely ity ao amin'ny Daniela 2:10 ka ny 9:4 Daniela 2:10 ka ny 9:4 zao no voalaza le ten'Andriamanitra amin'ny Daniela 2:10 ka ny 9:4 ary ianao ry Daniela dia ahoronao ny teny gasy tombo-gasy ny taratasy mandra-piavo ny andro farany maro no azo tomandinika ka hitombo ny fahalalana fantatsika tsara kosa nefa fa ilay vahoakan'Andriamanitra de nitana boky kely teny an-tanany zao no voalaza eo amin'ny apokalypsy 10 ka ny 1 sy 2 manao hoe ary hitako fa indro misy anjely anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona ary niavana teo amin'ny lohany ary nitavana de tahaky ny masoandro ary ny tongony tahaky ny andriafo ary nitana boky kely nivelatra teny an-tanany izy ary nabahany ny tongony
ka ny akavanany tamin'ny ranomasina ary ny akaviny tamin'ny tany. Ry mpiara-mianatra namana isany fotoana manan-danjo amin'ny fiainan'ny fiangonana nahitana ny anjely nitana boky kely efa nivelatra ity. Tsy inona i boky kely io fa ny boky ny Daniel izay nikombona fa nisokatra kosa ankehitriny mba misokafana ho an'ny taranaka rehetra mifandimby ahafantarany rehetra ny afatry ny filazaony tsara. Zao ny zavatra nitranga hoy izy hoe ny tongony ozy izy ny ray teo amin'ny ranomasina ny anankiray teo amin'ny tany. Dikan'izany dia zao mahafoaka izao ny tontolo izao izany afatra ho an'ny firenena rehetra izany. Ry mpiara-mianatra namana isany ho avy ny fotoana tsy maintsy ahavita izany asa izany. Miantso anao Andriamanitra mba hiara iasa aminy. Miantso anao Andriamanitra ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia efa ho tonga ny farany. Mo amin'ny fiafarana mezinezi namantso ny hitondran'Andriamanitra ny tantarantaranak'olombelona. Ho avy ny fotoana ho tapitra ny fanjakan'olombelona fa hipetraka kosa ny fanjakan'Andriamanitra. Araka hitantsika amin'ny Daniel toko 2. Zao ny voalaza ny Daniel toko 2. Daniel toko 2. Daniel toko 2 ka ny andininy 4 manao hoe ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary zany fanjakana izany tsy ho avela ho an'ny olo-kafa fa ireo fanjakana rehetrarehetra ireo dia ho torotoroiny sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namana isany tsy ho ela ho levonina tsy hisy intsony ny fanjakana eto an-tany. Ho foana avokoa ny vokatra ratsy rehetra nateraky ny alana tamin'Andriamanitra fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa nisola amin'izay fotoana izay zay toerana tsy misy fahotana intsony, tsy misy fahoriana, tsy misy aretina, tsy misy faharatsiana, tsy misy fahafatesana intsony. Andriamanitra ane hitay anao ka hahatonga anao hanana fanantenana mihorom-paka tsara ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ho avy ilay mpanjaka atsika, ho avy izy hanorina fanjakana maharitra mandrakizay fa ireo firenena rehetrarehetra ireo dia ho levonina tsy ho hita rava mandrakizay. Ny faniriko dia izao hifankahita-tava isika any amin'ilay firenena izay homanin'Andriamanitra, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Tompany ombanao mampahery anao mandrakariva mirary kora mirary ny ananao sabata fifaliana amin'ity sabata tontolo andro ity. Hivavaka ary isika ankehitriny. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro nandritra ny 2 herinandro dia nampahafantarinao anay ny amin'ny firenena izay nisy teto am-tany ity. Firenena izay manohitra anao. Kanefa nampahafantarinao ihany koa fa misy firenena izay homaninao, aorinao dia ilay fanjakanao fa izay maharitra mandrakizay. Andriamanitra ampio izay mba hibanjina izany fanjakana izany satria ny fanjakanay dia any an-danitra ary avy any no lasanay mpamonjy dia Jesosy Kristy. Mbola eto izahay, eto izay ny miandry an'izany. Ka na mbola eto izahay, ampio izahay anao ny sitraponao. Dia mitahihana tsirairay avy, mitahiry reto mpiara-mianatra amiko reto mba samy hanana fanantenana izay fa tsy ho ela intsony. Dia ho avy ianao hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Mianatra eo an-tongotrao